asika rehetra tokoa. Mbola ho avy eny amin'ny raon'ny lanitra tokoa ianao ry Jesosy. Hitsara ny olona rehetra. Fanantenana ho anay izany. Satria hitsahatra amin'ny ady izay. Hitsahatra amin'ny fiatrehana, ny fahoriana izay tsy maintsy mitranga eto amin'izao tontolo izao izay. Fa ambonin'izany dia hahitanao ilay tianay izahay. Hahitanao ilay mpanjaka anay. Ary ho sambatra mandrakizay miaraka aminao. Jesosy io, velomy mandrakariva ao anatinay izany fanantenana izany. Ka ahafahanay mitoetra eo aminao. Ahafahanay miambina isan'andro ihany koa. Ka ho isan'ireo izay ho faly izay amin'ny vahatongavanao. Sotranao izay mianao fotoana izay ahafahanay mandray ny fampahirizanao. Ka ahafahanay miorina amin'izany fanantenana marina izany. Dia aoka amin'ny fanainao masina hanazava ny fosiny sainay. Ka ahafahanay mandray ny hafatra avy aminao. Amin'ny rano masina sy mavonjy no katana izany Jesosy. Amen. Ampifaliana ry havana no iarabanantsika rehetra tratrizao alahady faharoa amin'ny advento izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity alahady ity dia ahitantsika ao amin'ny Lioka. Lioka toko fahafito amby folo manomboka amin'ny andininy faharoapolo ary mitsahatra eo amin'ny andininy fahatelopolo. Lioka toko fahafito amby folo andininy faharoapolo ary mitsahatra eo amin'ny andininy fahatelopolo. Toy izao ny vakan'izany anaran'i Jesosy. Ary Jesosy noho ny nanontanian'ny fariseo izay andro hiavian'ny fanjakan'Andriamanitra dia namaly azy hoe tsy misehoseho ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny olona tsy hanao hoe indro ety na iry, fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Ary hoy izy tamin'ny mpianatra, ho avy ny andro hanirianareo ahitan'ny anankiray amin'ny andron'ny zanak'olona, nefa tsy ahita nareo. Ary ny olona ilazanareo hoe indro iry na indro ety, nefa aza mandeha nareo na manaraka azy. Fa tahaka ny elatra manelatra hatramin'ny faravodilanitra ka mahazava hatramin'ny farany koa, dia ho toy izany ny zanak'olona amin'ny androny. Fa tsy maintsy mijaly mafy izy aloha ka ho lavy ny taranaka ity. Ary tahaka ny tamin'ny androny Noa, dia toy izany koa amin'ny androny zanak'olona. Ninana izy, nisotro izy, napakabady izy, navoakapakarina izy, mandra-piavy ny andro izay nidira Noa tao amin'ny sambo fiarana. Dia tonga ny safodrano ka nandringana azy rehetra. Ary tahaka ny tamin'ny androny Lota koa, ninana izy, nisotro izy, nividy izy, nivarotra izy, namboly izy, nanao trano izy. Fa tamin'ny andro izay nivoahan'ny Lota avy tao Sodoma, dia nisy afo sy solofara nilatsaka avy tany an-danitra ka nandringana azy rehetra. Dia tahaka izany koa amin'ny andro isehoan'ny zanak'olona. Amen. Ray masina, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mangataka ny ankizy rehetra mba hitsangana. Faly miarabanareo rankizy tratrizao alahady izao indray. Misy fanontaniana vitsivitsy izay apetraka aminareo. Iza rankizy no matahotra sy mitebiteby indrindra rehefa hiverina ny ray aman-dreny avy any amin'ny zenaliany any, ireo zaza na zanaka marimarina kokoa izay nanaraka tsara ny tenin'ny dada sy neny ve sa ireo zanaka naditra tsy nanaraka ny teniny? Ireo zanaka naditra. Iza no matahotra sy mitebiteby rehefa miverina ny mpampiasa azy, ny patron moa filazantsika azy, ireo izay nanao tsara ny asany sa ireo izay nanao kitotoa ny asany? Ireo izay nanao kitotoa ny asany, fa ireo izay niasa tsara dia ho faly izy rehefa ho tonga ny mpampiasa azy. Fanontaniana farany, iza no matahotra sy mitebiteby rehefa ho tonga ny valim-panadinana? Ireo ankizy izay nilofo sy nianatra tsara miezaka tsara tamin'ny fianarana, sa ireo ankizy izay nanao kitotoa tsy nianadesona fa dia mivangabao? Iza matahotra? Ilay tsy nianatra lesona sy nanao kitotoa. Zao rankizy, Jesosy dia ho avy tahaka ny fiavian'ny dada sy neny namboara teo, tahaka ny fiavian'ny valim-panadinana ihany koa. Saingy ireny efa fantatsika hoe amin'izao no hivalian'ny fanadinana.
fa Jesosy amin'ny fotoana tsy ampoizina. Saingy izao mizara roa tsara ny fihetsepon'ny olona amin'ny fotoana izay atongavany. Misy ireo izay atahotra sy tebotebo satria tsy nino azy, satria tsy niomana, tsy niambina. Fa misy kosa ireo izay ho faly rehefa ho tonga izy. Tsy izy ireo fa ireo izay niomana, nivavaka mandrakariva ary nazoto ny aino sy ny aina tamin'ny tenin'Andriamanitra. Io zany dia mampirisika anareo mba hiomana mandrakariva satria Jesosy ho avy. Ny fiomanantsika araka nambara teo dia isika mivavaka, zany hoe miresaka amin'ny Jesosy, isika ihany koa miaino sy makato ny teniny, ary isika ihany koa manaraka ny sitrapony. Dia angatahako ianareo amerina ny tenin'ny Jesosy manao hoe sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Averiko fandroany, sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia mipetraka azy hihinana dia ho avy ka hanompo azy. Dia apetraka azy hihinana dia ho avy ka hanompo azy. Lavalava ihany fa le tapany voalohany fotsiny ihany no averiko aminareo sy angatahako averinareo. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Sambatra ianareo rakizy raha ho hitan'i Jesosy eo amin'ny fiambenana amin'ny fotoana izay atongavany. Araka nambara teo ny fiambenana dia isika mivavaka, isika mazoto miaino ny tenin'Andriamanitra sy manaraka ny tenin'Andriamanitra, isika manaraka ihany koa ny sitrapony. Dia ny tompo aneno ampaherinareo ka ho isan'izay ho faly ianareo rehefa tonga Jesosy, ilay zokonareo be fitiavana, ilay mpamonjy anareo. Afaka mipetraka ianareo. Isan'ny vavaka izay ataontsika isaka ny alahady farafahakeliny, ilay vavaka izay nampianarin'i Jesosy manao hoe ho tonga ny fanjakanao. Mamerina zany mandrakariva antsika ny alahady farafahakeliny, ho tonga ny fanjakanao. Mipetraka amin'ny fanontaniana manoloana izany hoe angamo raha tsy angatahana ny fanjakan'Andriamanitra tsy ho tonga. Ary nahoana isika ny mbola mangataka izany fa nga sika tsy efa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra? Raha ravina ny valitenin'ny Lotera na ao amin'ny katekisma kely na ao amin'ny katekisma lehibe dia hoy izy: ny fanjakan'Andriamanitra dia tonga ho azy raha teo na dia tsy mangataka azy sika. Kanefa mangataka amin'ity hataka ity sika ho Lotera, mba hiditra ny fanjakan'Andriamanitra ireo izay mbola tsy niditra ny fanjakan'Andriamanitra, ary mba hitoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika izay efa tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fanambarana io fa tsy tena izay ny fehezanteny. Izao mantsy, na dia tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary sika, dia mbola eo ny devoly izao tontolo izao, ary ny nofontsika ihany koa mitaonantsika hiala amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ary ankoatr'izany dia eo ny fahoriana maro izay mahatonga antsika ho kivy na ho ketraka, ka mahatonga antsika te hiala amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, mahatonga antsika te hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Isaorantsika Andriamanitra fa nomeny antsika ny fanahy masina izay mamelona mandrakariva ny fanantenana ao anatsika, ka mahatonga antsika hitoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary io nambaran'i Lotera tamin'ny hevitry n'ilay hoe ho tonga ny fanjakanao, hoy izy hoe ary tanteraka izany, raha omeny raintsika any an-danitra atsika ny fanahy masina izay aizantsika no ny fahasoavany, mino ny tenin'Andriamanitra sy manaraka azy amin'ny fitondratena madio ety ambonin'ny tany, ahatratrarantsika ny fiainana mandrakizay. Nomen'Andriamanitra ahy ny fanahy masina, nomen'Andriamanitra anao ny fanahy masina, mba hahatonga anao hitoetra amin'ny finoana, mba hamelona mandrakariva ny fanantenana ao anatsika. Ka na dia eo aza ny ady amin'ny fahavalo, na dia eo aza ny fahoriana izay tsy maintsy setraina, mamelona ao anatsika mandrakariva ny fanantenana, ny fanahy masina. Ary zany nambaran'ny Paoly apôstôly, ka ilazany hoe ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra satria ny fanahy masina izay nomena antsika no nentina napidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Manana fanantenana ny kristianina,
tsy fanantenana pokaty tahaka ny an'izao tontolo izao, fa fanantenana velona. Fanantenana velona satria miorona amin'ilay tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay, miorona amin'izay efa nataon'Andriamanitra tamintsika. Manana fanantenana kristianina dia tsinona fa ny fahatongavan'i Jesosy ilay tompony sy mpanjakany eny amin'ny raha olanitra hanaisotra azy amin'ny fahoriany ty tany ty. Fanantenana velona araka nambarateo. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ny alady ity dia maneho ny vokatra zany fanantenana zany. Manana fanantenana tsika, Jesosy ho avy eny amin'ny raha olanitra. Tsy tahaka ny olona izay tsy mino ny fihetseham-pontsika amin'izany fotoana izany araka nambara tamin'ny ankizy teo, fa ho faly sika satria hahitan'i Jesosy ilay mpamonjitsika. Ho faly sika satria hitsahatra amin'ny ady. Ho faly sika satria hifarana amin'ny fahoriana. Araka ny filazantsara izay toriana eto dia tahaka ny tamin'ny andro Noa, izany fotoana izay iavian'ny zanak'olona izany. Tsy nampoizin'ny maro ny safodrano, kanefa efa nisy fampiomanana azy tamin'ny fanamboaran'ny Noa valo mianaka ny sambo, kanefa tsy nahoana izy ireo zany. Rehefa tonga ny fotoana izay nisy sy ny safodrano, tsy natahotra Noa mianakavy, tsy niororo izy ireo satria efa niomana izy. Toraka izany koa tamin'ny andron'ny Lota tao Sodoma sy Gomora. Tsy natahotra ry Lota mianakavy satria efa niomana izy. Tamin'ny fiainany tamin'ny sitrapon'Andriamanitra, tamin'ny fiainany ihany koa tamin'ny finoana an'Andriamanitra velona. Toraka izany koa amin'ny fotoana izay vian'i Jesosy eny amin'ny raha olanitra dia ho faly ny mino azy rehetra satria hitsahatra amin'ny adiny izy, ary handray ilay fahasambarana sy fifaliana mandrakizay izay omeny tompo azy izy. Fahalohany dia asehony ten'Andriamanitra izay anjarantsika androany fa misy vokany eo amintsika izany fanantenana zany. Ny vokany voalohany dia mahatonga antsika hanana faharetana izany fanantenana zany. Eto amin'ny tany izay anjakan'ny faharatsiana maro isan-karazany tsika, eto amin'ny tany izay isiany fahoriana ihany koa tsika, fahoriana amin'ny lafiny rehetra, fahoriana ara-panahy, fahoriana ara-tsaina, fahoriana ara-batana ihany koa. Saingy ny fanantenana izay nomen'Andriamanitra antsika dia mahatonga antsika hanana faharetana. Ary zany no anisan'ny nambara amin'ny filazantsara izay tsy vakintsika moa androany, ka ilazan'i Jesosy hoe miandrandra ka sandrato ny lohanareo. Tsy miandrandra tahaka nataon'ny mpianatra fahizay rehefa niakatra teny amin'ny raha olanitra Jesosy ka variana ny jery fotsiny lanitra izy ireo, fa ny tena ambara amin'izany dia ny hoe tsy miondrika amin'ny fahoriana tsika, tsy kivonao ny fahoriana tsika, tsy tratry ny famoiza-po tsika satria manana fanantenana. Ary io nambaram-poly apôstôly hoe manana zao rakitra zao amin'ny vilany-tany zay, maty kanefa tsy nafoy, voakedra manodidina kanefa tsy tery, very-hevitra kanefa tsy mamoy fo satria manana fanantenana. Ny fanahy masina mamelona mandrakariva zany fanantenana izany ao anatsika. Ary ny epistily izay nisoratana ho an'ny Hebreo dia manambara hoe fa tokony hanana faharetana ianareo mba hahazahoanareo izay ilay ny teny fikasana raha vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Isika izay manana fanantenana dia manana faharetana, ka na dia eo aza ny ady eto amin'izao tontolo izao dia afaka miandrandra mandrakariva tsika. Na dia eo aza ny fahoriana izay miatra amintsika amin'ny fotoana sasany dia afaka mandroso sika satria nomen'Andriamanitra antsika ny fanantenana velona zany. Tsy mahatonga antsika manana faharetana ihany izany fanantenana zany, fa mahatonga antsika ihany koa hiasa. I Lotera araka ny ambara ombenombeny dia milaza hoe raha ho avy rapitso ny tompo, androany aho mamboly paoma. Izany hoe amin'ny fotoana izay iavian'ny tompo dia eo amin'ny fotoana izay iasako eo ny tany ahy. Ary araka nambara ihany koa tamin'ny fampianarana momba ny Lotera teto, tao anatin'ny fotoana izay niasany tokoa Lotera no nalain'i Jesosy satria raha nampiavana andrian-dahy anankiroa izy. Prince ny filaza azy fa tsy andriana araka ilay filazan'ny olona azy aty amintsika. Tao anatin'izany fotoana izay nampiavanany olona zany nakany Jesosy azy. Miasa lehibe izay andrasin'Andriamanitra amintsika mino dia tsinona
fa ny fitorinana ny filazantsara. Io moa ny galeria asa lehibe tokoa nataontsika tamin'ity taona ty ary isaorana an'Andriamanitra manokatra ny fony kristianany amin'izany asa zany. Fa misy asa lehibe lavitra n'io zany izay sain'Andriamanitra tanterahany kristiana tsiraray avy dia tsinona fa ny fitombana ny olona hiditra ny fanjakan'Andriamanitra mba hanana fanantenana ihany koa izy. Tsika tsara fa any ivelany any dia mampalahelo, any Europa, any Amerika, goavana dia goavana ny trano fiangonana saingy olona isaina amin'ny ratsan-tanana no miditra ao. Ireo olona izay efa voky andro no miditra ao. Manoloana izany dia mila mitondram-bavaka azy ireo sika. Saingy na isika ara dia mila mivavaka ihany koa satria maro no atsoina fa vitsy no fidiana. Lutera dia milaza fa misy ny fiangonana nahita maso dia tsiza fa ireo izay voasoratra amin'ny boky ministerialy zany, tsiza fa ireo izay tonga mivavaka isaka ny alahady zany. Saingy misy ny fiangonana tsy hita maso dia tsiza fa ireo izay tena miorina tokoa amin'ny finoana, miaina amin'ny fibebahana. Manoloana izany dia mila mivavaka sika mba ho tonga amintsika ny fanjakan'Andriamanitra, ary mila miasa ihany koa sika mba hahatonga andreo avantsika mbola tsy tafiditra ny fiangonana hiditra ny fiangonana, mba handray ny famonjena ihany koa izy ireo. Ny fanantenana tsy mahatonga antsika hanana faharetana sy mahatonga antsika ihany koa hiasa, fa mahatonga antsika ihany koa hiambina. Izany fiambinana zany dia tsinona fa ny fiarovana antsika amin'ny fampianaran-diso maro isan-karazany. Tsy ny fakapana ihany no andevony devoly antsika, fa io ihany koa ny fampianaran-diso maro isan-karazany amin'izao fotoana izao. Ary io nambaran'i Jesosy, ny olona ilaza aminareo hoe indro ery na indro ety, nefa aza mandeha nareo hoy Jesosy, fa ny fanjakan'Andriamanitra dia eo aminareo. Ny fanjakan'Andriamanitra dia eo aminareo hoy Jesosy eto. Amin'izao fotoana izao dia maro ny milaza ho mpitory ny ten'Andriamanitra, ka milaza hoe tongava ty aminay, fa ty aminay ny tena misy ny fanjakan'Andriamanitra, tsy mitory tsy misy porofo izahay. Kanefa hoy Jesosy hoe mitandrema fa ny raha ho voafitaka ianareo. Hazony mafy izay anananao mba tsy siaka ny satroboninahitra ao. Tsy ny fahitana ny fanjakan'Andriamanitra, fa ny fanjakan'Andriamanitra dia fiainana amin'ny finoanan' Jesosy, fiainana amin'ny fibebahana isan'andro isan'andro. Izany ny fanjakan'Andriamanitra. Ary sambatra ianao fa efa tafiditra amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Ny anjarantsika dia ny mitoetra ao mandrakariva, ary ny fitoeranao dia fiainana fiambenana. Tsy ny fiambenana fampianaran-diso ihany, fa fiainana ihany koa amin'ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra. Fiainana amin'ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra. Jesosy dia milaza fa sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Ny fiambenana dia asehontsika amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Tamin'ny Isaia izay nivakiana teo dia hoy ny teny: ny fanahy ny fahalalana sy ny fatahorana Jehova no ao aminy, ary ho anitra-kasitrahana amin'ny fatahorana ny Jehova. Teo amin'ny Jesosy io, kanefa tsy aminy ihany fa amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Tena anitra-kasitrahana eo amin'Andriamanitra tokoa ny fiainantsika mitahotra azy, ny fiainantsika mifanarahana sitrapony, fiainantsika amin'ny fibebahana isan'andro. Manoloana izany dia manome antsika ny fanahiny Andriamanitra, manome antsika ny teniny Andriamanitra mba hanorotoro mandrakariva ny fontsika, mampatsiaro antsika ny fanahy masina ny amin'ny fitiavan'i Jesosy. Jesosy izay nanaiky ho potipotika, Jesosy izay manaiky ihany koa ny hijaly noho ny fitiavana antsika. Ny fitiavan'i Jesosy tsy mba tahaka ny antsika, izay teniny betsaka fa ny asa tsy misy, fa nasehony tamin'ny asany izany fitiavana izany, tamin'ny famonjeny antsika, tamin'ny fahorintsika rehetra, ary tamin'ny famonjeny antsika ihany koa tsy ho very mandrakizay, ka izy nanaiky ho torotoro sy mongomongo araka ny ten'Andriamanitra. Fanao ny tanora moa rehefa fanadala dia manao teny izay mihoatra: tena potika aminao aho, potipotika ohatran'ny biscuit hitsahan'ny bulldozer. Kanefa izy izay milaza fa potipotika iny mamotipotika ny anankiray avy eo. Fa Jesosy tsy mba zany,
fa nanaiky ny potipotika izy, nanaiky ny jaly izy mba ho fanavotana atsika. Ary zany nambarany eto fa tsy maintsy mijaly mafy izy aloha ka ho laviny ty taranaka ity. Nijaly Jesosy mba tsy hahatonga atsika hijaly mandrakizay, no lavina Jesosy mba hahatonga atsika tsy ho lavina eo anatria amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Fitiavana zany toko. Ary ny olona izay mahatsapa zany fitiavan'Andriamanitra zany dia manohy tena ho azy tanteraka, manaraka ny sitrapony, na ao amin'ny testamenta taloha zany, na ao amin'ny testamenta vaovao zany. Josoa manokana dia nilaza hoe raha izaho sy ny ankona kosa dia hanompon'i Jehovah izahay. I Paoly apôstôly kosa dia milaza hoe ataoko taimboraka avokoa ny zavatra rehetra, ataony tsinitsinina satria mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra izy, mahatsapa ny fahasoavan'Andriamanitra izy, ary nandray zany fahasoavan'Andriamanitra any izy. Ka ny fanarana sitrapon'Andriamanitra tsy terena hoe ianao sao dia voaongana tsy ho mpandray fanasan'ny tompo ka izany mahatonga atsika hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny fahatsapantsika ny fahasoavany, ny fahatsapantsika ny fitiavany izay mandray atsika, mamela heloka atsika, izany mahatonga atsika hiaina ny tahotra azy. Ny fahatsapantsika ny fahafoisan'Andriamanitra ny sarobidy indrindra eo aminy dia tsy iza fa Jesosy ilay maty ny soleloko atsika. Ny fanantenana dia mahatonga atsika ihany koa tsy ho kivy manoloana zavatsarotra rehetra, tsy ho tratry ny fiahiahina izao fiainana izao. Ary io nambaran'i Jesosy eo amin'ny filazantsara eto, filazantsara izay nivakiana tamintsika teto. Ary ny tandrema fandraony fonareo ho vesara ny vokatry ny fisotrotoka sy ny famamona ary ny fiahiahina ny fiainana izao. Eo tokoa ny famamona, eo ny fisotrotoka sy ny filibana maro isan-karazany. Tsy zomaso ny mahafinaritra amin'izao fotoana izao, fa isan'andro isan'andro ny olona dia milona amin'izany fahazarany ratsy zany. Kanefa ny tompo mitona antsika mba hiambina, satria amin'ny fotoana tsy ampoizina anie no ahatongavany, na eo amin'ny fahafatesany tsirairay avy zany, na amin'ny fahatongavany eo amin'ny raha ony-lanitra zany. Kanefa tsy zany ihany, fa mitona antsika ihany koa izy mba tsy ho tratry ny fiahiahina izao fiainana izao. Misy ireo kristianina sasany izay manatona amin'ny pastora, dia rehefa antanina satria misy zavatra ilany moa matoa izy tonga ao amin'ny pastora, misy taratasy ilany ohatra, dia ny pastora hoe manahoana ny fahasotonareo mivavaka? Tsy ny pastora fa tena sahirana zay tao ao dia tsy afaka nivavaka. Naharitra firiny zany, teo amin'ny enim-bolana teo eo. Raha ao anatin'izay enim-bolana zay moa tsika variana amin'ny ahiahan'izao fiainana izao no tonga ny tompo, anahoana? Ary izay nambarako tamin'izy ireo tampitiavana hoe tsarovy fa ny olana ondrindra ny tiany Jesosy hoetiny eo aminy, tsarovy fa ny fahasaranana ondrindra ny tiany Jesosy hoetiny eo aminy, mba ho vahany zany, mba ho maivana ianao. Jesosy mitona antsika hiambina, ary anisan'ny fiambenana, ny fitandremana ny amin'ny fiahiahina izao fiainana izao. Amin'ity ty ary havana dia aseho ny ten'Andriamanitra amintsika fa manana fanantenana atsika kristianina, tsy fanantenana izay volavolain'ny saitsika, fa fanantenana marina zany, tsy fanantenana pokaty zany, tahaka ny ataon'ny mpifankatia indraindray, tahaka ny ataon'ny mpanao politika ihany koa, ho avy ny valam-be folo sy roa arivo hoe zao avy ny atao aminareo ry vahoaka. Tsy izany fanantenana omen'Andriamanitra atsika, fa fanantenana velona, satria efa nasehony tamintsika ny fitiavana, dia tsinona fa ny fahafatesan'i Jesosy hisolo ny mpanota ary fitsanganany tamin'ny maty, ary tanterahany zany fanantenana zany rahatray, fa hitsangana amin'ny maty rehetra ary ho sambatra mandrakizay miaraka amin'ny tompo. Misy vokany amintsika zany fanantenana zany, mahatonga atsika hanana faharetana, mahatonga atsika hanao ny asan'Andriamanitra. Fa ny olona manana fanantenana tsy mitomoemoem-poana izy, ary mahatonga atsika ihany koa hiambina zany fiambenantsika zany, dia tsinona fa ny fialantsika amin'ny fiahihina izao fiainana izao, ny fitandremantsika tenatsika amin'ny fampianaran-diso, ary zany dia tanterahantsika amin'ny filomana amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra, ary ny farany dia ny fiainantsika mandrakariva mitahotra n'Andriamanitra, raha dika ny teny hafa fiainantsika amin'ny fibebahana isan'andro isan'andro. Dia ny tompony no mpahery atsika ka ahafahantsika miomana amin'ny fotoana izay aviany, ka isandreo izay ho faly isika, ka hiteny amin'ny fotoana izay aviany hoe avy tompo, avy fa avoniny izahay handray anao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisina karifanahy masina izay azatra ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen. Raisiny fitahiana.
ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana ny fanahy masina ho amin'ny rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen.